miaraba mpanajana antsika mpanaraka ny fandarana rehetra, miaraba ihany koa ny vahintsika zay nanaiky eo asainy ny fandarana amin'ity fotoana ity de tsisy akory fa Andriamatonaly zay olom-pirenena. Miaraba anao tompoko tonga soa tanatin'izao fandarana zao. Miaraba antsika mpijery rehetrarehetra, miaraba ihany koa ny ekipa ato amin'ny TV Presse Mada zay nanaiky nanasa anay indray amin'izao fandarana izao ary nanaiky ihany koa ny hitafatafatsika sy fampizarantsika mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny tontolo andavanandro amin'izao fandarana izao. Arak'izany moa dia ny toetra ara-pirenena arak'izay nambaranao zay no entintsika ho zaraina ho an'ny mpijery amin'ny ity an'io ty ny tenako Mamitina Rasolonirina moa nitondra ny fandarana amin'izao fotoana zao mboatsika azy ny atao hoe zava-misy eto amin'ny tany sy firenena ny resaka sosialim-bahoaka satria io ny tena atao hoe marary ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary isan'ny fototry ny olana teto amin'ny tany sy ny firenena tompoko ny fahitanao aloha zany atao anatiny zay atao hoe fitovolana nitondrany ny voalohan'ny fanavozana izao fitondrana izao mizotra makany amin'izay famana olana ara-tsosialy ho an'ny mponina zay hoe izao zava-misy zao tompoko. Amin'ny fomba fijery mahisy tsy miangatra tena hita hoe miavao lay fiainam-pirenena araka lay targetra zay napetraky ny zareo moa zany ao anatin'ity fizotrana ity de hoe fanavaozana, zany hoe zavatra miavao miatsara ary moroso makany amin'ny fomba fijery zay tena hoe manarina n'lay lesoka nisy teo amin'ny firenena teo. Sosialim-bahoaka ny resantsika ny zavatra tena mora hita aloha ary fantatra amin'izao fotoana zao dia misy ampahanjavatra na ny ataontsika hoe ny ampahampiainan'ny malagasy miamaivana tsikelikely. Jiro sy rano nangatahantsika tany amin'ny ampiandohana na tonga ny firodana ny ny fanjakana teo aloha zay jiro sy rano zay nampikaikainany rehetra zany jiro zay fototsy ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena izany amin'ny ankapobeny dia niezaka izao fitondrano zao mamaha zany olany jiro sy rano zany ary mitondra tetikady mba hanatsarana sy hanomezana vahaolana maharitra sy aingana ho an'ny vahoaka mba hafana tsy mijalo ao anatin'izany jiro sy rano zany. Raha mijeritsika amin'izao fotoana zao satria sosialy ny resantsika teo manerana Madagasikara de fa manomboka tsy mahentsony ianao hoe alefasa jiro, tsy mahentsony ianao hoe délestage fa ny karazana coupure madinidinika no misy anatin'ilay fiarahamonina zay zany hoe azo amaritana hoe vovahany zareo ilay olana nampikaikaina tao anatin'ny firotaona. Zany no hitako hoe pratika tetikady tena hoe mafy zany resana zany. Misy moa ny be resaka amin'izao hoe ny fitondrana fanavaozana tsy ohatrany hoe mipetrapotsiny, za mahita hoe vitany zareo reo ravatra mampikaikaina ny vahoaka malagasy reo satria ireo ane tena ilain'ny olombelona reo ny jiro, ny rano eritrereto zany fiainana tsisy rano zany tena hoe ny fiainana ray manontolo mihitsy no miaina ao anatina fijaliana. Fiainana tsisy jiro zany tsika zao efa manomboka miaina an-tanàn-dehibe daholo ny ankamaroan'ny malagasy manomboka mampiasa jiro daholo ny malagasy de tena fijaliana zany tsy fisiana jiro sy rano zany. Be dia be no nanome promesse mahakasika ny jiro sy rano fa ny hita maso satria tsy resaka ny tsy hita maso tsika de izao fitondrana fanavaozana zao aloha zany tena hitako hoe namaha zay olana zay ary tsy namaha amin'ny resaka fotsiny fa tonga de narahanasa de zao hitantsika mianakavy zao ary zaytsika mianakavy zao ny vokatra zay no karakarainy reto fitondrana fanavaozana reto amin'ny resaka jiro sy rano zay. Resaka tsika ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny zany tena tonga de mahisa satria za olona avy ambanivolo tena mahisy resako de vidiny vary. Am'izao ny vidiny vary de manomboka zakany malagasy na de ataoko hoe taloha ny malagasy ane tamin'ny fitondrana teo aloha rehetra tany aloha tany matetika tao anatin'izay niseny zay crise zay de eritreretiko hoe nanomboka tany amin'ny 2024 efa maro ny malagasy tsy misakafo intelo isan'andro efa maro ny malagasy tsy mihinam-bary voky zany fa izy tify mihinana fotsiny fa am'izao fotoana zao raha mpanetaka amin'ny 200 tsika teo ny kapoakany vary zao tsika zao 800 900 efa misy 700 sy 500 efa misy 500 ary ny kapoakany vary zany hoe fanehoana traikefa zany
ary za tena tehiteny ny filohan'ny fanavozana hoe ampianaro reo olona be resaka be reo hoe zao a ny fomba fitantanana fireneny zany mijery an'ilay sosialy any fotony satria ny vary ny foto sakafon'ny malagasy am'izao ny malagasy manomboka mahazaka mihinam-bary tena za tehiteny an'izany ny filohan'ny fanavozana ampianaro reo omeo an'zareo reo koa ampianaro an'zareo i politika sy tetikadinao io fa mahomby ary tena tokony ho tsampany zay manakina zany am'izao fotoana zao hoe io aloha zany ny zavatra olany voaka malagasy tao zay mandeha pazapa mino fa ireo mpimenimennareo de le olona fa misehatra ao anatin'ny sehatra somary mandraraha amina sehatra avo de ny business ny tena problemany satria manomboka tampotampona ihany koa moa zany ny business maloto am'izao fotoana zao satria miezaka ny fanjakana miady am'izany rehetrarehetra zany ka de zay no resako an'le sosialim-bahoaka teo nanao ny fitondrana fanavozana tao anatin'izay fito volana zay tena nanao izy na afaka nampidina an'ireo zavatra reo afaka ny regle ny affaire-ny jiro sy rano ny regle ny resaka vidim-bary amiko zany efa ngeza be io tsy ho vitandroany androany daholo izy rehetrarehetra fa ilay tetikady mahafantatry ny atao hoe priorité dia tena hitako hoe tetikady mahomby ary zay ny ilain'ny vahoaka malagasy. Tsy amono ny tantsaha malagasy ve nefa zay atao hoe fidinana ambany de ambany zay satria raha hoan'ny faritra loatra mangory fotsiny tratran'ny zandriny varitra nainy teo aloha menimeniny izy ireo hoe tsy tafavoaka miteraka fatiantoka ny vola alohany amin'ireny mpampindram-bola reny. Ia le fatiantoka mila mijery tsara tsika ao anatin'le izy satria rehefa mijery tsika matetika eo ny mpamboly eo ny mpandraraha matetika izy io ny mpandraraha no tena mahazo tombony amin'io resaka vary io matetika tam'ty zany de niezaka amin'ny fitondrana tena nametraka hoe sady tsy ho vonona ny mpandraraha no tsy ho mba homena tombony ampisitrahanany zany mba hoe vidim-bary zakany rehetra zany na vidim-piainana zakany rehetra zany ny malagasy eo izy anao le olana tany amin'ny faritra loatra mangoro efa misy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana mahakasika an'izy io ary mino afa efa tsy hoela dia tena hoe hivahatanteraka io olana io satria vahana tsy kelikely koa le izy satria zay le resako hoe mandeha pazapatsika ao anatin'le izy tsy mampanantena tonga de lanitra koa ny fitondrana fanavozana fa mandeha tsy kelikely tsika de miroso makany de tonga any amin'ny tanjona ihany rehefa aveo zany hoe efa voazery aloha zany ny apahany petsaka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka olany vary de miroso koa zany miezaka mamahatsy kelikely an'izay olana any amin'ny resaka mpandraraha ara-bary sy zay ataoko hoe manana an'izay olana zay ny fanjakana mino an'izany mikasika an'ilay jiro indray niteraka resabe tany aloha ty atao hoe jirona koa tamin'ny fitondrana teo aloha tya isan'ny nanakihana an'io ihany ko ny mpanara-baovao nanao an'izay indray ny filohan'ny fanavozana tany atsimo tsy endriky ny teo aloha ihany ve zay zavatra miseho zay hoe karazana vonjy tavanandro araka ny fomba fitenenana raha izay iny zavatra nataon'ny filohan'ny fanavozana tany atsimo iny tsy fa mahana amin'ny délestage akory zay tsy mampitovy azy amin'le any fitondrana teo aloha any fitondrana teo aloha manko iny no eritreretiny ho vahaolana na mahana an'ilay délestage vahaolana akapobe de iny karazana fampisitrahana ny olona fotsiny an'ilay hoe satria andalana koa no mety fametrahana an'ilay jiro sy ireo zavatra rehetrarehetra ho any amin'ireo toeranareo de izy zany mba ahafahan'ny olona mba mahazo eo no eo aloha zay zavatra zay karazana hoe jiro zay fa ny olona n'ilay fitondrana teo aloha ngeny tsy mampitovy azy araka resako zay meme na eto Antananarivo de mizara an'izay jiro zay izy iny moa zany nomeny olona anarana hoe jirona koa satria iny no eritreretra ho vahaolana ho an'le délestage izay tena lazaina hoe tsy atompoko vahaolana ho an'ny délestage dia ny fandaminana ny olana ao anivon'ny jirama zay hoe ireo karazana endrika mambotro ny firenena na nanapotika an'ilay jirama no vahana de mivaha ho azy ilay olana tany nge le vahaolana délestage no tena ataoko hoe naombe nametraka an'ireo politika sy tetikady ireo amin'ny fanadiovana ny jirama izay ny fanjakana malagasy de mahitatsika amin'izao fotoan'izao fa mihatsara ny kalitao na ny kalitaon'ny jiro azo ny vahoaka malagasy na ny délestage mihamihena ataoko hoe efa azo lazaina hoe efa foana moa zany
raha ny tena hoe jerena amin'ny ankapobeny lay izy. Ho an'ilay atao hoe fampitsanonana n'ilay fanofanan'ireo mpamokatra herinaratra avy amina orinasa vahiny, tsy mety mbola hiverina ve zay satria tena hoe hiala am'ireo mihitsy sika am'izay resaka famatsinjiro zay amin'ny ankapobeny. Ia, amin'ny maha-olom-pirenena tsotra miresaka ty ivelany, tsy ao anatin'ilay olona mpanapa-kevitra ao andapa no iresantsika eto a, tena hoe olona tsotra mpanara-baovao mpamaraka ny raharaham-pirenena. Raha am'izay fomba fijery zay mety mahita hoe ny vokatra tonga eo no jerentsika, zany hoe tsy foana lay tsisy tsony lay délestage a, de zay no zavatra jerentsika. Fa mino aho fa ao anatin'ny politika io a, misy analyse be dia be ataon'ilay mpitantana eo anivon'ny ministera sy ny jirama zay mitondra fanavaozana amin'io a fomba fiasa io a, ka raha andrain'izay fanapaka-hevitra zay ny fanjakana de fanapaka-hevitra mino aho fa efa voadinika sy voalanjalanja tsara ary hitondra tombony ho an'ny vahoaka, satria zay ny tenin'ny filoana fanavaozana hoe ny vahoaka malagasy a dia ireo ny patron zareo a, ireo no andrianina mba ho bien servi zany a ao anatin'ilay fanatanterahana n'ilay asa. Raha isao zava-misy zao zany ve mety hoe azo hiverina fa tsy hiverina tsony reny zavatra sarotra niseho reny, satria ho avy indray maitany de hoe ritra ny rano de lasa mihodinkodina indray le resaka hoe tsy fahampian'ny rano sy ny sisa, efa niomana ao am'izany ve le fitondrana raha fahitanao azy? Amin'ny fomba fijeriko mino aho fa efa niomana am'izany izy ireo, ary raha izao fotoana misesika zao efa manomboka mandeha ny maintany, manomboka mandeha ny maintany a, fa hatreto moa zany mbola tsy tena nisy loatra ny tena hoe fisian'ny olana eo amin'ny famokarana jiro ataon'ny jirama. Mino aho fa miomana am'izay zareo satria zaho tsy ao anatin'le mpitantana, miomana am'izany reo satria ireo no ataon'ny fitondram-panjakana vaintondrara, satria ireo ihany nampirodana ny fanjakana teo reto, ary mino aho fa tsy ho ataon'ny kilalao ilay fijerena an'izay zavatra zay fa araka ny fomba fiten'izay hoe gouverner se pleuvoir. Raha ny fijeriko an'ireo fomba fiady sy fomba fiasa apetraky ny fitondrana fanavaozana zao a de mahita hoe tsy zareo mihitsy no atory voanjodina am'izany fijerena ny resaka olany jiro sy rano eto Madagasikara zany. Resaka politika zava-misy am'izao fotoana zao, saika amin'ny tapany atsimo nosy iny tena iasany ny filohan'ny repoblika matetitetika ary miverimberenany mihitsy a, io le resaka mandeha mikasika ny ty atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation tya, raha maha-olom-pirenena anao mety amintsika ve zay atao hoe fahefana any fotony tsy mivangongo andrenivohitra zay intsony? Tena izay ny ilain'ny vahoaka malagasy, ilain'ny malagasy zay zavatra zay satria ino antony? Rehefa omena lanja ny faritra, omena lanja ny mpitantana ny faritra, omena lanja ny vahoaka any amin'ny faritra, de ny fametrahana ny décentralisation io ihany no mamaha ny olana. Le décentralisation resahako eto de zao, décentralisation eo anivon'ny fanapahan-kevitra, décentralisation eo anivon'ny asa-panjakana, décentralisation eo anivon'ny fahefana ara-bola, décentralisation eo anivon'ny fandrindrana ireo karazana fitantanana ny ariam-pirenena zay misy ireo, satria hatrereto am'izao fotoana zao ahitra amin'ny resaka ariam-pirenena zay ny ristorona an'ireo arenakibon'ny tany rehetrarehetra ireo dia miakatra makaty amin'ny renivohitra aty amin'ny fitondrana aty ambony amin'ny état centralisé atsika, de rehefa mivangongo aty ireo zavatra rehetrarehetra reo dia apahany kely ny sisa miverina any am'le faritra ny aingan'ilay izy. La procédure koa nefa vao tafaverina, de mbola procédure gidragidra be ndray ireo vao tafaverina any, ndraindray raha tsy tonga any akory le izy. De izay zavatra zay no iaingana voalohany, satria ireo faritra reo manana ny potentialité any daholo ny faritra hatretra eto Madagasikara. Ary zay no ataoko hoe nambinjanariny ety Madagasikara atsika ty misy ny tanjany daholo reo faritra rehetrarehetra reo. Ianao zao raha miresaka ny faritra melaka zany amin'ny resaka trondro sy ny karazany tena hoe misy tsy lanilaniny zany, na trondro anaty ranomasina na trondro amin'ny ranomamy.
miresaka an'izany faritra vatovavy zany ianao be de be ny arena kibon'ny tany mivoaka ao ny volamena sy ny karazany tena hoe manana potentialité faritra tsy zany faritra tsy miretrarehetra iny manana ny erijika daholo zany reny amin'ny tanjaka raha toeka reny fa inona ny olana zay tsy fanomezan-danja ny faritra izay de mbola oronan-kezabe anankiray koa mahakasika ny asam-panjakana rehefa misy dossier karakarainao de tsy misy aty Antananarivo foana iny vao mifarana ohatra na anao mandaty maana zavatra anankiray fotsiny ary ianao ekeko fa manao karakara an'le taratasy le any amin'ny faritra any amin'ny direction régionale misahana an'izany fa tsy maintsy miakatra aty Antananarivo iny zay vao mivoaka lasa vokatra ilay zavatra ohatra hoe karama na ohatra zany le zavatra karakarainao de lasa mandany fotoana le izy eo ihany koa le fahasarotana eo am'le procédure administrative satria tsy maintsy nianina ny manao an'ity nefa efa misy raha tsamangaika napetraka any amin'ny faritra tokony afaka mandamina an'izay zavatra zay ary izay no mahatara n'lay asa-panjakana de gaga iny ianao satria samy mpiasa ao anatin'le fanjakana ihany manao an'le asa ohatra ny ministèran'ny ataontsika hoe mangala ministère anankiray tsika amoaka vola samby asa-panjakana no amoahana an'le vola fa gidragidra be le vola vao tafavoaka satria mbola mila mandalo ary mila mandalo ekeko fa mety karazana outil de contrôle le zavatra zay fa io procédure mira amaivany faharoa manaraka an'izay araka le niresahako teo hoe omena fahaleovantena arabola ny faritra zany hoe any amin'ny région ohatra na ny mitantana na ny mandohany karaha manympiasa-panjakana any am'le faritra misy azy inona moa ny olana am'izany zavatra hoe be de be reo manampahaizana gazy ireo financier-tsika rehetrarehetra reo afaka mamandamina tsara an'izany ary mino afa vitan'zareo tsy ao anatin'ny fotoana hely zany fa inona le manakana ao anatin'le izy satria napetraksika ho centralisé foany Madagasikara ary ny centralisme zany ho an'ny Madagasikara c'est un poison mamono ohatrany cancer mamono tsy kelikely an'ilay malagasy ary ny tena hitako anatin'izy io mbola misy diatanina mpanjana tany any ao ambadiky le izy satria rehefa centralisé ny zavatra ray no micommande ny zavatra ray de mora ny manao même izy ao anatin'le izy même na ny resaka investissement étranger am'izany fotoana zany rehefa centralisé le décentralisé le système même na ny faritra afaka manao fiaramiasa amina partenaire na orinasa io na mpampindry mpampiasa vola any ivelany satria malalaka izy ao anatin'izay anazay za tsy te resaka an'le fomba firesaka am'izao hoe fédéralisme iny nenaty zay na inona anarana omena azy na inona anarana omena azy omeo fahefana lay any amin'ny faritra mba hahafahany mitondra ny karazana fahaizany ihany koa mba hampandrosoana an'le faritra am'izay fotoana zay mazava ho azy fa tsy maintsy hofidina ny lehibe ny faritra am'izay fotoana zay manana n'lay légitimité sy ny légalité envers n'lay faritra misy azy fa tsy hoe tendrena ohatra ny zava-misy ary mino afa efa hiroso am'izay ihany koa tsika any andrindrindra any ary irarina koa ny voany zay ao anatin'ny lalam-panorenana après an'ny fikaonandoam-pirenena efa miresaka zay fikaonandoam-pirenena zay isika hatreto aloha zany mbola miandry an'ilay hoe fanomanana mbola tsy misy ny daty napetraka maripotitra hoe anombohan'izy ty raha toka efa nisy ny saika natanterahana azy teo sainginy hitatsika iny moa fa dia nahemitra izy ty raha mifahitanao amin'ny maha-olo-pirenenanao reny zava-misy reny ho tonga tanteraka any am'izay ve tsika sa mandeha ny feo mantsy hoe hitaraziko izy ty ary tsotratra le rotaona ana tongavantsika makany amin'ny fifidianana satria ao anatin'ity fikaonandoam-pirenena ity no ivoan'ny tondrosotra rehetra am'izay rehetrarehetra zay misy fomba fiteny zay ndra amiko le fomba fiteny eo am'BRGRC zay hoe sara fiomanana tsy tapoiny lozy matoa misy ny fanemorana de mila miomana tsaritsika hanomana n'lay concertation nationale mba helana am'le mety ho karazana olana ndray na poste électoral amin'ny problème poste électoral na am'lay lalam-panorenana zay volavolaina iainan'ny Madagasikara mihitsy aleo ho tsara lay fanomanana za aloha zany tena hoe miombokevitra am'le hoe raha mbola misy kely ny karazana zavatra amboarina atsaraina dia tsara ny fisian'lay fiemorana mba ahafahana miomana tsara zany ao anatin'izay zavatra zay fikaonandoam-pirenena ny resahatsika arak'le resahana teo de miomana amin'ny fanomanana an'io isika mianakavy ary za manentana ny malagasy indrindra fa ny tanora ohatra na handray anjara ao anatin'ny fikaonandoam-pirenena io haneo ny hevitra tsara satria tsika malagasy io nge manana hevitra tsara
ary tena itsika rehetrarehetra reo rehefa manao discussion na manao débat eny anelakelan-trano eny tsika tena mahita ianao hoe zany ranga misy hevitra tsara, zany misy zavatra tsara, ary tokony hitaizana an'le tanora haneho hevitra io concertation nationale io amin'ny sehatra nasionaly. Izany hoe mandray anjara briky zany zaho satria tanora mba hanomanako ny hoaviko rapiso sy ny hoaviny taranaka amin'ny fandimby amin'ilay famolavolako an'ilay lalam-pandrenana hiaina an'ilay firenena. Tena izay zavatra hitako ary le resako toa anelakelan-trano anao mijery an'le tanora manao discussion mahakasika rahapirenena tena gaga ianao hoe inona ihany no mbola sakany tsy hananatsika accord politika matanjaka hanasoavana ny Madagasikara fa reo tanora reo tena manana an'izany. Ary mino fa efa nisy ny karazana fikanondona ataon'ny tanora maro teto Madagasikara zay hoentiny ao amin'ny fikanondom-pirenena mino fa hivoaka any zay hevitra zay. Mbola am'izay fikanondom-pirenena zay ihany ny maharesy lahatra ihany koa ao anatin'le izy amin'ny tokony hirosona amin'io dia hivoaka ao ny fitantanana ny Madagasikara indray ao anatin'ny fotoana aorinany zao fitondrana fanavaozany zao. De mino fa io zavatra hivoaka ao aorinan'io io tena hoe ho lasitra mazava, ho lasitra feno analiza mba hialana am'izay am'le zavatra efa niainana teo aloha hatramin'izay indrindra fa ity resaka ady amin'ny kolikoly zay tena hoe mananambotra sy namotika ny Madagasikara ity. Betsaka tompoko mametraka ihany amin'izy ity satria maro ireo milaza hoe efa kajikajy makany an'le fifidianana izy ity fa le fanovana an'le resaka lalam-pandrenana ho an'le Repoblika fahadimy tsy voadinika ao anatin'ilay izy satria mbola betsaka ireo atao hoe tsy tafiditra ao anatin'izany fikonan-doha zany tsy voasa atao anatin'izany fikonan-doha zany ny fantainy mipetraka ihany koa dia ny hoe ny rehetra kanefa misy ny atao hoe faniliana ihany ny olona sasany ao anatin'izy ity indrindra moa raha itsiko moa dia hoe ireo forongony aiza ho aiza ny fahitanareo an'izay. Ny faniliana eo ihany ataontsika hoe faniliana fa ny zavatra hitako ireo olona misalasala reo ireo olona mametraka aiay reo de ireo ihany koa no itsikera rehefa avy eo hoe fikanondom-pirenena natao petatopo iny tsy vita lamina tsara. Dikan'izay aleo tena alamina tsara le izy mba hafandraisarehetra tsy manana tsikera besaka intsony. Ny tsikera moa zany tsy misy isy ihany fa mba isy hovariana lay tsikera rehefa avy eo hoe izao nge ny antony natonga nanao an'izao hoe nidinina tsara zao izao nefa marimaritra resany ny fandarana tao anatin'le izy. Resaka forongony moa araka le fanresahako efa nivainy teto amin'ny fandarana tamin'ny teo aloha de hoe nenazy tsy olona ny anany ataoko hoe forongony fa lay toe-tsaina. Zany hoe tsy tokony handray anjara zany le toe-tsaina mbola te hamotika ny Madagasikara. Zay le nazy zany le hitondrako an'le forongony. Fa raha manana toe-tsaina tsara te hampivoatra ny Madagasikara ianao hoentinao anaty fikanondom-pirenena izy no manakana anao. Mino fa zay fomba fijery zay ny tokony hoentina ao anatin'ilay resaka forongony sy ny fandraisana anjara ao anatin'le fikanondom-pirenena hoento ilay toe-tsaina madio mitondra fanaovaozana ho an'ny Madagasikara, mitondra fanovana ho an'ny Madagasikara fa sy lay toe-tsaina zay mbola marefo mirefarefa nanimba ny firenena zay no hoentinao anatin'le izy. De zay no hoe raha zay no hoentinao ao de tsy tokony handray anjaranao satria le toe-tsainao zao no atao hoe forongony. Ny fondro teo aloha saina atao anatin'izany teraka resa be teo anivon'ireo mpanomana azy ny FFKM sy ny ministry ny fanavaozana izay no isany atao hoe sakana angamba natonga n'ilay teo hoe fiemorana isaky ny metsika ity tsy teraka disadisa hafa mihitsy ve zany izy ty. Ena zany fahafantarako an'le fikanondom-pirenena fandaminan zavatra fitondrana makany amin'ny fandaminana ny raharam-pirenena sy ny fomba fiainan'ny voaka malagasy. Raha tsy mitondra filaminana zay mino fa tsy ilaina ao anatin'ilay fikanondom-pirenena ny zavatra tsy hitondra filaminana. Fa raha zay kosa mitondra filaminana iny moa anjaran'zareo no manapa-kevitra hoe atraiza amin'ny karazana fomba fijery sy ny feedback ny zavatra rehetrarehetra mitrangano hamahan'le olana hoe ekena ve ny andraisan'izany olona zay anjara ao anatin'ilay izy. Fa mbola veriko foana aza dino fa nisy fomba firesaka tena kianja zay indradradradray ny voaka malagasy
rehefa nitaky an'izao fanavozana zao a de mino afa tsy ho adinoy ny fitondrana fanavozany zany antsoantsony vahoaka zany zay antsoantsony vahoaka tena kiandy zay ny koa fandravanan'ireo rafitra tsy mety rehetra ary mbola mety teny mandrakandroany raha vao ny anteny meram-pirenena ny ACC ny rafitra zay tsy naomby rehetra ka niteraka disadisa rehetra teto ny zavatra misy a ny oravana reo androm-panjakan'ireo ary efa niresahako ty tamin'ny fandaratsika manaraka teto a raha oravany reo a dia makaiza ny situation any Madagasikara ansoanso tena kianja ny fandravanan'izy ireo misy zavatra rava ny atao fa tsy hitatsika inona ny rava atao ilay toe-tsaina firongona ny ravana atao dika zay ile olona firongony teo nanova toe-tsaina zao a lasa mihavao miditra ao anaty fanavaozana de ile toe-tsaina fanavaozana am'izay zao ny mety nitondrany an'ilay firenena na lay anteniera ka raha oravatsika reo zavatra reo azontsika ataony mandravana eo fa ina moa tsy andrasantsika ny concertation nationale anaky atsika ny ametraka ny rafitra rehetrarehetra ka io zao le rafitra ohatra ny teny meram-pirenena zao efa mifanipy baolina izy reo hoe indrindra fa tamin'iny lalàna mikasika ny hoe fandanina ny resaka TVM iny a resa be mihitsy ny hoe na andreo mpitondra teo aloha hoe solombavambahoaka teo aloha de miala bala moa zany raha zay ny filaza azy ny firaisakiny ny efa naneo ny heviny sy ny avy amin'ity midika ve zany fa tena tsy havita mpitsimbatika zavatra reo firongonindreo raha ohatra hoe mbola mijanonao raha hoe nieritrretinao efa niova ny toe-tsaina kanefa mbola zay ny zava-misy eo am'izao le fampitsimbadiana zavatra eo ihany a fa io moa zany lay politika maloto misy eto Madagasikara zay politika tsy mijery fa sy nitombotsoan'ny tena io a ary za mino fa izay ny avozana ao anatin'ity fitondrany ty mety isy ampahana solombavambahoaka mety manana an'izay fomba fijery zay fa za kosa mino a raha mitanjaka anana ny filohan'ny anteny meram-pirenena ankehitriny a amin'ny fametrahana sy ny cohésion amin'ireo député marobe am'izao fotoana zao satria anisany ataontsika hoe anisany andrarezina zany fitondrana fanavozana zany ny filohan'ny anteny meram-pirenena raha ny fomba fijeriko anazy de mino afa sarotro zany nisian'izany hoe fampitsimbadiana ho atao a eo anivon'ny anteny meram-pirenena izany ary izy ireo nge ny firaisakinan'zareo tamin'ny fandaninany le teti-bolam-panjakany lay loi de finance rectificative farany teo a zay nampisehoan'ny solombavambahoaka ihany koa fa iray feo izy ireo a amin'ny fijerena ny tombotsoany ny anteny meram-pirenena ihany koa ao anatin'izay resaka zay fa mino afa izay zavatra izay a raha hoe io fandravana rafitra io zany de amina zany ny fiantsoantsonan'izy io a alohan'ny concertation nationale dia izay no ataoko hoe antsoantso a ohatrany hoe tsy mahandry tantana satria anaky atsika vo anova rafitra zany hoe raha vatsika zao ny anteny meram-pirenena ka ihany amin'ny concertation nationale tsika apetra ndreny anteny meram-pirenena de ina ny anaran'izay de mino afa izay ngamba ny tokony hoe ho toe-tsaina ho andreo antsovan'ireo namana tanora zay miantsoantso an'izany a hoe raha vao zao a de izy io koa moa zany indraindray mety ho diso ty zavatra resahako ty fa mety izy fahamarinany ihany hoe rehefa ravaniny anteny meram-pirenena ohatra hoe ametraka ohatra hoe congrès ohatra ny tamin'ny antipité zamihitsy tsika debe indray ny manana chance hoe aleo zay mba ho député indray zany ao anatin'ny zarazara anjakana ny tena maro ao anatin'io zany a tsy maro makany ihany lay kajikajy ao anatin'ny fomba fijeriko an'le izy fa raha tena te andravana io tsika raha tena ao anaty fonao ny andravany anteny meram-pirenena endasa nama concertation nationale ya mamaraparana ny fiarahantsika andre matonaly ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena ko eo ny fiarahamonina am'izao mikasika andreto atao hoe zaza varira moa raha ny tena marina zay mbola morongatra ny fakana keriny famonona sy ny sisa ary ny tena zava-doza de tena hoe mandrefy mihitsy aza lay mpitandro filaminana ireo mpanao asa ratsy am'izao na de nisy ary zy ny atao hoe tena nataony ny filohan'ny fanavozana iny ny amin'ny fipetra enjana ho an'ireo zay tratra efa nisy moa ny tratra anampidirina amponja kanefa dia mbola misy masany tena hoe reto zay mbola manao an'izay asa ratsy zay inona no antony tena fototry ny olana mahatonga an'ireny zavatra iny sy ny hoe vahaolana tokony ho apetraka zany mba tsy isiny ny famonoana malagasy ray raha takatsy tahaka reny
tena ontsany fo ary mivara ontsana mihitsy ianao rehefa miresaka an'io resaka variry io mametra-panontaniana ohatra ny olo-pirenena rehetrarehetra koa ny tenako hoe fa maninona ary atao inona io zavatra io satria tena hoe lasa manitsy lavoloa voalohany ilay olombelona varira faharoa manaraka anazy ny fianakaviany ary ilay fiarahamonina misy an'ilay ny olona reny ary ny tena mampalahelo am'izao hoe ny destatuena mihitsy le olona amin'ny statut social misy azy oloha de tokony ny olombelona rey zany tokony hipetraka ao anivon'ny ankohonany sy ny fianakaviany de am'izao lasa tsy maintsy orientena hoe embenana ohatra ny zavatra tsy olombelona reny lay izy ampalahelo izy ary hitako hoe anetanako ny fanjakana ny handray fanapaha-kevitra entitra mahakasika an'izy ireo satria ny zava-misy am'izao fotoana zao rehefa tena mijery an'ilay situation de zay resanao zay te andrefy an'ilay fanjakana lay mpanao an'ilay asa ratsy io koa zany karazana politique de déstabilisation izy io satria tsika zao anatona fanomanana zavatra goavana andeha ny fikaonan-doam-pirenena andeha ny fampandehanana andraraha-pirenena amin'ny ankapobeny dia karazana système de déstabilisation atao izy io mba handraisena lahatra ny olona tena hoe hitrotra fa io fa mifanjakana fa tsy mahavita miady am'ilay izy nefa za mino fa ny stratégie nahakasika ny jiro sy rano raha teo zay rehetrarehetina hoe impossible zay misy ilay sary hitatsika tany aloha hoe impossible zany amafana ny délestage sy ny resaka olona ny jiro sy rano zany fampidinana ny kapokambara zany fa vita le izy am'izao fotoana zao ary aho mino fa io stratégie io ihany koa no entin'ny fitondrana fanavaozany hiadina amin'ny resaka zazavariry io efa nanao fanambarana moa iny ny teo anivon'ny ministère amponina zay ministère piah andreo olona reo amin'ny mampiantsetra ara sosialy ny tenako ihany koa de mbola mamerina n'ilay antsoavy amin'ny olo-pirenena aho hoe olombelona toatsika ireo olombelona ohatranao ohatran'zasy ianao aza eritreretina hoe ho zavatra anankiray hanimbana olona ny zavatra mety ho tsao mahakasika an'ireo olombelona varira reo fa tena mitovy am'zasy ianao io de mba isika rehetrarehetra koa zany handray anjaikitra sy andrehan-tanana amin'ny fiarovana azy inona moa ny fandraisana tanana ataotsika de fanomezam-baovao amin'ny mety karazana ambana mahakasika an'ireo zazavarira ireo mba hialantsika ao anatin'izao karazana fikorotanan-tsaina lava hiainan'ireo olombelona ireo am'izao fotoana izao tapitra ny fandarantsika satyny foia mety zavatra tsy nanontaniako tato anatin'izao fandaran'izao tolotra ho an'ny mpijery atsika tompoko oe ho an'ny mpijery alady mo ny andro androany mirara lady mahafinaritra ho atsika rehetrarehetra dia faharoa manaraka an'izay ihany koa manentana atsika olo-pirenena malagasy mba tena hifantoka am'izay amin'ny fanampiana ny fanjakana amin'ny lalana andehanantsika makany amin'ilay fanavozana satria raha itsika malagasy ko ihany koa no mialangalana tsy manampy ny mpitondra atsika amin'ireo karazana endrika hiainantsika ao anivon'ny fiarahamonina misy atsika dia zava-poana ihany ny ezaka ataon'ireo olona ireo zany itsika vahoakany ny tena hoe fanjakany dikan'izany raha itsika no mahay mametraka tsara hoe miara manao tsoroka miara milanja sy tongotra miara mamindra amin'ny fampandrosoana ty firenentsika tia dia hahita Madagasikara mandroso sy miavao tsika tsy hoely ho an'ny mpitondra fanjakana mampirisika mankahery amin'ny fandraisana andraikitra indrindra moa zany mametraka fisaorana ihany koa amin'ny ezaka efa ataonareo mahakasika ny karama ny mpiasam-panjakana zay am'izao fotoana zao araka ny nambara mety any amin'ny volana jolay any efa hipetraka ilay endamy de logement eo ihany koa ireo karazana tombotsoa maromaro misy endamy de décret ho an'ny mpampianatra zay zavatra azo atao kay satria tsy nataon'le teo aloha zany ka ino azany fa izay zavatra nataonareo nataon'ny fitondrana izay de efa endrika anankiray hoe anambarako amitsika namana zay tanora ihany koa fa tena hoe manao lay fitondrana fanavaozana miasa ny fitondrana fanavaozana dia irarina atsika samba hita ny mahasoso ny mahasaratsika ao anatin'ny tia fotoana ny fitondrana fanavaozana tia tsotra tompoko lahy makately tompoko fa